eo amin'izay taranja iraisan'izay ihany fa ho an'ny baolina lavalava dia tsy afaka nanoloana ny Cnaps ny Cosfa nandritra ny andro faharoa amin'ny fifanintsanana ny fiadiana ny tompondakany Madagasikara na ny gold top 20 omaly tolakandro teny amin'ny kianja ny Makis teny andro tapenaka teny hofitin'ny namana Norbert kotomalala amintsika izay andro faharoan'ny rugby gold top 20 izay. Resin'ny Cnaps manao akanjo maitso amin'ny sary tany amin'ny minitra farany ny Cosfa manao akanjo mena tamin'ny isa 220 no 720 nandritra ny andro faharoa amin'ny fiadiana ny tompondaka ny gold top 20 omaly tolakandro tetsy amin'ny kianja Makis tapenaka. Ny zara roa miavaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny 70 minitra voalohany dia ny miaramila no nifeny lalao. Avy hatrany dia tafiditra tao anaty lalao izy ireo raha hita ho somary nivany fiarovan-tena ho an'ny Cnaps. Nisesisesy araka izany ny baolina matin'ny Cosfa teo amin'ny fidirana voalohany izay nitarehan'izy ireo tamin'ny isa 7-9 io isy ihany koa no nentin'ny rototany ala sasatra. Teo amin'ny 70 minitra ny fidirana faharoa dia nivadika ny rasa satria ny Cnaps indray no nifeny lalao. Tao anatin'ny 20 minitra voalohany dia anifanakaiky vetivety nisa teny amin'ny solaitra be 7-4-20 izay mbola nitarika nefa ny Cosfa. Tany amin'ny 10 minitra tsy hifarana ny lalao no tafakitsakatapoka irahery dia midemelehan'ny Cnaps ka nahatonga baolina neti-tanana izay mbola voatsara ihany koa ka nahalasa anisan'izy ireo ho 2-20. Taorin'ny fandresena roa azony izany dia tsara toerana ny Cnaps ary efa isan'ny ekipa tafita amin'ny ampahavalon-dalana amin'ity fifaninanana ity raha mbola hitady fandresena roa kosa zareo ao anivon'ny Cosfa. Toy izao ary ireo vokatra hafa ny TFM Kasina dia nandresy ny kianja avenira tamin'ny 309 ny TFA anaty azo namotsana ny VTM antsalovana tamin'ny 7-9 ary ny Sokara nandresen'ny kopa tamin'ny isa 4-20.